Ia, avero kely fotsiny le hoe stabilisation na situation tokony atao aloha voalohany indrindra mba hiverenan'ny confiance ny olona am'mpitondra. Tena marina le izy hoe rehefa tsy manana confiance aminao ny olona de n'inon'inona ataonao eo de mahita tenenina foana ny olona indrindraindrindra am'zao fotoanan'ny numerika zao zany hoe vinavina, sonononono ny ahiahy tsy havanana ozy izy ny Ntaolo, tsy adala ny Ntaolo tompoko miteny an'zay zavatra zay ka atao asivo ino ty izy teo, asivo fanazavana foana ny zavatra atao mba hisian'ny mangarahara. Ohatra zany zao hoe manao asa anankiray de hazavaina foana hoe ty ny mahatonga an'ty mahatonga anay manendry an'ty olona ty koa, de tsy noho izy hoe zanakay na dadatoanay na nenitoanay na ohatr'zany fa manana expérience na hoe manana traikefa io am'ty sehatra anankiray ty de ilainay hatreto aloha zany ka zay mahatonga anay hanendry anazy. Afaka ataony manao justification ny fanendreny, indrindrandrindra fa raha olona ambony le izy tokony avoakanao mihitsiny hoe inona ny antony hanendrena an'io tsy atao tendritendrena fahatany fotsiny ihany. De hazavaina le izy hoe zao ny antony nahatonga anazy nananina. Afaka atao koa hoe zay dia manao quota ny olona nitolona ohatra. Ny olona nitolona dia tsy maintsy omena toerana na dia tsy mahay ary izy ohatra. Satria zareo nitolona teny antsika nitolona ho antsika ry zareo dika zany tsy maintsy omena toerana izy ohatra fa ny staffiny kosa de staff mazana. Zay koa ne azo atao e. Tsy voatery ho hainao daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny manodidina anao, ny olona ao anatin'ny manodidina anao no mila atao mafy. De ohatra zany zao hoe misy olona anankiray directeur de izy mety tsy mahay an'le zavatra fa ny olona manodidina anazy olona expérimenté daholo de tsy zay no tena mazana ny chef d'entreprise aty ivelany satria ny chef d'entreprise aty ivelany tsy voatery hahay an'le asa io fa ny olona manodidina anazy de olona farak'izay mazana ny alainy. De le izy tsy hoe manendry an'le olona de tendrenany fotsiny fa mba tsara ihany zany mba manao communication kely am'zao mba hiverenan'ny confiance ny olona hoe ay fe zay nahatonga anazy nanao an'io, ialana am'le ino ty izy teo, le honohono. Satria raha vao tsy manazava nareo de io no atao tsy maintsy hiditra teo aloha ihany nareo hoe fanana daholo ny compte fako. De ahoana raha ny fomba hitrienao zany zao alohan'ny hamahana ino ty izy teo, alohan'ny androvana ny compte fako tokony misy lalàna mipetraka aloha hoe zao ny atao hoe compte fako. Zany hoe ny définition zany tsy maintsy apetraka ao foana famaritana hoe ny atao hoe compte fako dia izao, fa tsy azonao tonga de atao hoe idino ty, idino ndry, didino ndry de farany lasa raikitra indray ny ady satria teo aloha ihany zany no miverina. Satria io ne tsy voatery hoe mauvaise foi le hanidy compte fako fa rehefa tsy mazava amin'ny olona fa tsipy-dalao de lasa na hainao ary lasa manaonao foana satria tsisy mazava le izy zany ary tsy misy lalàna mifehy, tsisy lalàna mipetraka, tsisy famaritana mipetraka de lasa misy foana ny ahiahy, misy foana ny lasa na hainao ary tsy cadré de lasa monsieur rattrapé am'zavatra anankiray adalàna anankiray kely. Ohatra zao misy olona fotsiny miteny hoe ao anatin'ny 2 minitra izy na 1 minitra miteny aberration na hoe zavatra tsy mandeha am'zay laony de adiny 5 ianao na adiny 4 vao mahavita mamaha an'iny zany hoe manome énergie faran'zay mafy ianao mandrava zavatra kely diso ny tenenin'ny olona anankiray surtout raha ao anatin'ny équipe io na ao anatin'ny mpitondra ianao indrindraindrindra ho antsika am'zao zavatra kely diso fotsiny averin'ny olona injato ao anatin'ny Facebook le izy de ny fanamarinanao an'iny lany andro ianao manamarina anazy rehefa eo ka zay de samy tahian'Andriamanitra de aok'izay fa fotsy roa reto indray.